Jesosy Tompo, misaotra anao aho raha mbola nomenao fotoana ahafahako hijoro vavolombelona, hitantara ny fiainako izay nataonao tamiko Tompo, ny fahatsaranao, ny fahalebiazanao, manambara fa misy ianao. Tompo malalo, aoka Jesosy, ny olona tsiraray avy izay aheno izao Jesosy, andray fampaherezana ary izy koa ny fiovana amin'ny fiainan'izy ireo tsiraray avy. Ho aho aminao Jesosy, satria tsara ianao Jesosy, masina ianao Jesosy, be fitiavana ianao Jesosy, ary maharitra mandrakizay ianao. Vangio ny tsiraray avy Tompo, kasio ny tsiraray avy Jesosy. Ahita ny fahalebiazanao tahaka ny nahitako anao. Fanahy masonao, okenao ny teny amin'ny alalako, ampatsiahy ary teny izay tokony ho tenenina avy aminao. Voninahitra ny ho anao rery ihany, ry telo fa iray, ry alfa e omega, ny fiandohanay ary koa mbola hiafaranay. Misaotra Jesosy. Amen. Ry havana, tamin'ny faran'ny video teo aloha isika no tonga taty an-trano aho tao aorian'ny zava-doana tômôbila dia niteny tamiko ihany Tompo, ary tena izy mihitsy, ary tena fahagagana be satria henoko ny feon'ny tato atokantranoko, ary mafy be ohatrany amin'ny haut-parleur any ivelany reny, eno na firimetatra, ary tafandohalika teo anatrehany aho. Izy no nampandohalika satria rehefa eo anatrehany voninahitrany araka ny teny hoe ny lohalika rehetra mandohalika eo anatrehany avokoa. Eny, voninahitra ho azy rery ihany. Mamy ny mahare an-Tompo rehefa miteny. Hoy aho miantso anao hoe, teny tamiko izy hoe, tsy nitana ny voady nataonao tamiko ianao dia nananatra anao aho. Izay ny teny Tompo tamiko. Ary teo am-pandoleanao dia feno fanenenana ary tandranomaso tokoa, ary feno fibebahana. Noho ny aveo ry havana, tonga ny vadiko, za tsy niteny ninona, fa tonga dia nentiny tany amin'ny hopitaly ahako. Dia tany amin'ny hopitaly nijerena, dia tao amin'ny atokako, izany hoe tamin'izany anjera tamin'ny tany dia nisokako izany le nikapoka tamin'ny tany ny lohako niemotra nankany zany, dia tao amin'ny atokako tao nisy taolana telo teo eo ohatrany hoe nahodina zany, entorse cervicale hoy fitenin-jareo azy. Dia tena narary be io atokako io, dia ny teo amin'ny sorokako anankiroa koa na maivay be, satria tena ohatrany may reny mihitsy. Dia zay zany zavatra nahazo ahy, sy ny zavatra vitsivitsy koa zany. Dia io zany dia tsy nahazo ny asa aloha zany zahako, fa nitsabo tena aloha. Dia lazaiko anao tsara fa na ny zanako ary, efa lava le zanako, andeha mihinana ohatra, dia tsy afaka miatsampy eo amin'ny soroko eo satria marary io soroko io na ny atokako. Nanomboka tamin'ny oktobra 2016 izany, dia namatory ary amin'ny alina dia mila zany ondana spesiala. Na mandohalika ary ka minkohaka dia manaintaina ana zany io atokako io sy ny sorokako anankiroa. Dia tamin'izay fotoana izay ry havana, miteny amiko foana Jesosy, nandeha ny andro, nandeha ny volana, dia hoy Jesosy ahoana ny momba ny asako Jesosy, mbola hiasa ihany ve aho Jesosy? Za tao anatin'ny vavaka nangataka tamin'ny Tompo
nanontany ny tompo ny amin'izany dia efa niteny tamiko Jesosy hoe tsy hiasa intsony ianao, tsy hiasa intsony ianao, hoy ny tompo miantso ahy. Teo amin'ny volana marsa na avril 2017 teo eo no niteny tamiko izy hoe tsy hiasa intsony ianao ny amin'ny asa fanaon'olombelona toy izao, fa hiasa ianao ho ahy hanompo ahy ianao. Ny zavatra niseho ry havana, afaka roa taona taty aoriana n'izay 2017 izay, zany hoe 2019 dia tonga ry havana ny taratasy nanambara hoe sy nanamarina ny teny Jesosy izay efa roa taona lasa ny teny hoe tsy miasa intsony aho, fa kosa isam-bolana dia mahazo vola amin'ny fanjakana. Tsara ny tompontsika ary Andriamanitra mahagaga izy. Araka ny teneniko taminao tary aloha, tao anatin'ny nanovan'ny tompo ahy ny amin'ny fitafiana, ny amin'ilay hoe Jesosy manao pataloha rehefa miasa, fa rehefa mivoaka zany dia tsy hanao pataloha intsony. Izay zavatra raha izay dia adiniko ny teny taminao teo aloha, fa ny teny hoe Jesosy raha hajanonao tsy asa intsony Jesosy dia ho ariako daholo koa tony pataloha itony dia tsy manao pataloha intsontsontsony aho na makany am-piasana ary. Dia nitanterahan'ny tompo zany izay zavatra izay faniriako izay, ary tiany koa satria anao ny asany. Zavatra ray hafa koa no nefa novain' Jesosy ary havana dia tsy zakako intsony ny fombafomba ny olona ao am-piasana. Izany hoe tsy olona mpiara-miasa amiko, satria ny toerana iasako zarery ihany zany no manao ny programa ny asako ao amin'ilay toerana iasako, fa le olona zany ao amin'ilay toerana iasako, zany hoe misy sekretera maromaro zareo. Ireo olona ireo zany rehefa tsy eo ohatra ny anankiray amin'izy ireo ny anankiroa dia mifosa an'ilay tsy eo zany zareo. Dia zany efa maheno any zareo miresaka ambadika ny lamosiny ireo namany, dia miteny ary zareo hoe ay, eno madamo tsika miteny. Dia rehefa tonga zany le naman-jareo ohatra ny hoe tsisy nininona teo, fa no nefa niverina tamin'i Jesosy tanteraka ahako tamin'ny fanovany anahy, dia rehefa mandeha miasa zany dia vao mare an'izy ireo manaratsy ny tsy eo dia malahelo ary tsy zaka ny sofiko intsony. Ry havana, izay ilay fitiavan'Andriamanitra antsika, satria tsy mba velana isika hijaly, mbola hiaritra ny faharatsiana mipetapetaka amin'izao tontolo izao, fa izy mihitsy no tonga manafaka antsika ry havana. Tsara be ny tompontsika. Tao anatin'izay dia voatokana mpiandry ahako dia nanao ny asan'Andriamanitra, fa na dia voatokana mpiandry ary dia eniko ny tompo efa miteny amiko foana hoe tsy mety ny hijanonanao ao amin'ny fiangonana. Dia nieritreritra hoe mety hiova fiangonana hafa angambany, mety hiova toerana hafa angambany. Tsy takatro ny tiany tompo tenena tamin'izany, fa ny zavatra miseho aseho any tompo ahy anatin'ny nofy aseho an Jesosy zavatra be dehibe zany hoe misy ny zavatra tsy mety ao anatin'ny fiangonana, ny fiangonana fivavahana rehetra zany no tiako tenenina eto. Aseho any tompo fa feno fiatsaram-belatsia, aseho any tompo fa mivavaka amin'ny olombelona koa indraindray, fa manaraka ny baikon'ny olombelona koa indraindray, fa ianao zany tsy afaka mivantana tanteraka amin'i Jesosy fa tsy maintsy miaino izay teneniny lohan'ny fiangonana. Dia Jesosy tsy nankasitraka an'izany, fa nampahafantariny ahy tsikelikely. Dia naseho any tompo fa mila miresaka amin'ny foana, mila ahako manontany azy foana ny amin'izay rehetra atao. Dia raha vao misy zavatra iseho ao amin'ny fiangonana dia mampanofy ahy Jesosy. Raha vao misy zavatra miseho amin'ny toetrana olona anankiray ao am-piangonana dia mampanofy ahy Jesosy, mampitandrina. Ry havana, tsara ny tompontsika,
izay no nanalany Jesosy tao anatiny fombafomba fivavahana. Efa maro ihany ny video navoaka any, fa nampidiriko kely izay alalanao hoe atraiza moa nitondrasan'ny tompo dia naseho an'ny tompo mihitsy na ny amin'ny vola ary ny ao am-piangonana, fa tsy ekeny Jesosy ny anomezana vola ho an'ny olombelona, fa ny olona tsiraray avy tsy maintsy miasa misasatra mahazo an'izay hohaniny araka ny tenin'Andriamanitra. Fa ny vola ampelantanana izay antsika izany, izay an Jesosy io ny anao na ny Jesosy nanome an'io dia hikarakarana ny mahanitra, anomezana ny tsy manana. Tahaka ny teny Jesosy ao amin'ny boky Matio 5:20 manomboka eo amin'ny 5:30 manao hoe, ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy, fa naona aho dia nomenareo hanina, nangetaheta aho dia nampisotroanareo, ny vahiny aho dia nampiantranoanareo, tsy nanan-kitafy aho dia notafianareo, narary aho dia notsaboanareo, tao an-tranomaizina aho dia novanginareo. Ary dia amaly azy ny marina ka hanao hoe, Tompoko, oviana no hitanay naona ianao ka nomenay hanina, na nangetaheta ka nampisotroanay, ary oviana no hitanay ny vahiny ianao ka nampiantranoanay, na tsy nanan-kitafy ka notafianay, ary oviana no hitanay narary ianao natao an-tranomaizina ka novanginay. Dia amaly ny mpanjaka ka hanao aminy hoe, lazaiko aminareo marina tokoa, araka izay efa nataonareo tamin'ny anankiray amin'ireto rahalaiko kely indrindra ireto no nataonareo tamiko. Io ry havana no baiko nomeny Jesosy sy ireo mpanompon'Andriamanitra miaraka miasa amiko amin'izao fotoana izao. Tsisy intsony ny ao anatiny fiarahana, fiatsaram-belatsia, didin'olombelona, fa rehefa nandray an Jesosy ho tompo sy mpamonjy ianao amin'ny fiainanao, ary rehefa vita batisa amin'ny ranona joboka ianao, dia mandeha amin'izay ianao manao ny asan'i Jesosy tahaka nataon'i Jesosy sy ireo apôstôly, miaraka mivavaka an-tokantrano amin'izay olona tena mitana ny fahamasinana, fa tsy miaroaro intsony ao anatin'ny didin'olombelona sy any amin'ny trano be izay andaniam-bola fotsiny, fa mila manampy ny tsy manana. Zay ry havana vao nahita an Jesosy araka ny tantara rehetra tantaraiko anao teo, satria ny tompo dia mila antsika manatona anazy irery, tsisy mpanalalana, tsy manatona ny pastery ianao antany inona ny vahaolana amin'ity, fa Jesosy ny anatonanao. Dia ho avy izy anafaka anao tanteraka sy ampiseho zava-mahagaga tahaka ny nampisehony lazaiko anao tsara ry havana, fa tao anatin'ny fiangonana izay mivavahako amin'ny fanompoana dia fifanenjehana ny tao, mareteny foana ianao amin'ny visy havanana, fanaratsiana, gaga ianao hoe fa ahoana zany teny zany, fijerena, fitafiana. Tsy ao amin'ireny Jesosy, tsy ao amin'ireny Jesosy. Lasa fananan'olombelona, lasa fivoriana fotsiny hifankahitana. Tsy tiany Jesosy izany. Zay no nahatonga an Jesosy nisitonay niala tao amin'izany. Zay za vao afaka manambara tsara malalaka aminao ny tantaram-piainako, satria Jesosy no mibaiko fa tsy olombelona. Jesosy irery ihany no mibaiko fa tsy olombelona. Fa raha mbola fiangonana, tsy maintsy manontany ny ray aman-dreny am-piangonana, tsy maintsy manontany ny izao na manontany izao, tsy atompoko. Jesosy no hidirantsika any an-danitra. Ry havana, ny fijoroana vavolombelona manaraka dia anambarako anao ny amin'ny nahatongavan Jesosy tato tokantrano na nasitranahy, na nasitranahy tamin'ny ny accident izay nahazo anahy. Zany dia fahagagana, fahatsarana ny mahita ny fahalehibiazan'Andriamanitra.
ho atolotritsika ho an'Andriamanitra irereny ny voninahitra, ho azy irery aneny saotra, ho azy irery aneny haja, hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary ho mandrakizay doria. Amen.